Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alatsinainy fa 4 ny volana aogostra 2026. Ry hava-malala amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminao ny amin'ny fahitana izay naseho an'ny tompo ahy vao tsy ela akory izay. Ry havana manasan'olo zako hiary vavaka amiko alohany hanambarako izay tiany fanahy masina ampahafantarina anao. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra mankalaza anao. Mideranao Jesosy ary manaja anao. Tompo, anandratra anao indray Jesosy satria Andriamanitra velona sy mahery ianao ary tsisy toanao. Mangataka aminao tompo, okanao Jesosy aro ahy sy ny ankonako ary zanakao tsiraray avy Jesosy eran-tany ao ambanin'ny tana maherinao. Rakofy ny ranao zay Jesosy ary oka tompo ny fanahy masinao no anokatra ny masom-panahy tsiraray avy ampafantatra izay tianao ambara Jesosy. Tompo, rakofy ny ranao koa Jesosy ny témoignage izay ambarako eto Jesosy. Ianao tompo no mahita ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Oka ianao Jesosy hikasika an'izy ireo mba tena hifoha tompo. Ka oka tompo ianao no hitan'izy ireo fa izao dia fitaovana kely sy bitika ihany. Ka misandrata Jesosy satria ianao no Andriamanitra. Ianao irery ihany no tokony ho tompoina, tokony hankalazaina, tokony hasandratra. Ka ny voninahitra ho anao Jesosy. Fanahy masina raiso ny kontrola ny tenako manontolo. Oka ianao no hiteny amin'ny alalako satria fitaovanao aho. Piasanao kely dia kely ao fanahy masina ka mitenena. Oka ianao ampisokatra ny masom-panahy zanakao tsiraray avy. Oka ianao fanahy masina no hanoro lalana an'izy ireo. Ka misaotra tompo, misaotra ray malala, misaotra fanahy masina satria ianao ilay telo fahiray. Aleluia. Amen. Ry hava-malala amin'ny tompo, vao tsy ela akory zany izay dia nahita fahitana ako. Ny fahitana hitako dia nisy zany olona anankiray, tonga dia ambarako aminareo le izy. Nisy zany olona anankiray niresaka tamiko. Za tsy afaka hiteny hoe vehivavy sa lehilahy satria amin'ny asan'Andriamanitra zany dia misy no tsy tokony ambara, misy no tokony ambara, zay tia ny fanahy masina ihany no ambarako. Misy ny olona izay miresaka amiko amin'ny alalan'ny telefona, amin'ny alalan'ny WhatsApp ary koa amin'ny email. Ry havana, vao tsy ela akory izay raha niresaka tamin'ny olona anankiray ahako. Dia no ny aveo ny ampitsoniny, ny ampitsony andro niresahako taminy raha nivavaka ariva zany zahako. Za rery io zany raha nivavaka ahako. Dia teo ampivavahana ahako no ny efa nandoalika nivavaka dia naseho an'ny tompo tao anatin'ny fahitana zany ilay olona niresaka tamiko. Hitako mihitsy zany ilay olona anatin'ny fahitana. Fa ny zavatra nisy tsy ny endrik'ilay olona no teo amin'ny tarehiny izany, fa ny lohany izany lasa lohana cobra. Zany hoe ilay olona izany dia tsy tompony tenany intsony, na dia hoe mandendeha eny ary ny olona anankiray, misy tsy tompony tenany intsony, fa efa fanaratsy no miaina zany amin'ny plasiny ilay olona. Ilay olona naseho an'ny tompo ahy dia ny endriny tonga dia nanjavozavo tao anatin'ilay fahitana, fa lasa lohana menarana ngeza be ohatran' ireny cobra ireny. Tena goavana be. Zany hoe lasa lohana bibilava
cobra zany lohan'ilay olona. Ry havana izay lay fanay miaina amin'ny plasiny ilay olona. Zany hoe ny fanain'ilay olona dia tsy eo intsony fa voafatotra any amin'ny elo. Tsy izy intsony no eo fa ilay menarana tranainy no manjaka ao anatiny. Ry havana mila mitandrina isika tompoko. Mila mitandrina isika tompoko. Naseho any tompo ay teo anoloko tao anatin'ny fahitana tamin'izany vavaka nandoalika nikipy aho tamin'io dia hitako zao mihitsy tonga de tonga teo anoloko zany alavidavitra kely zany ilay paozin'ilay olona dia nanomboka nanjavozavo ny endriny dia lasa lohana cobra. Ry havana zay lay fanay ao anatiny miaina amin'ny plasin'ilay olona. Ny fanay masina dia mampiseho ny zavatra tsy hita any amin'ny bokin'ny Jaona 4:9 no manambara an'izany. Lasa jerentsika ihany ny verset mba tsy ho diso mantsy. Jaona 4:9. Jaona 4:9 andiny fa 7:10. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa rehefa tonga ny fanain'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny avy amin'ny fahefany tenany izy, fa izay oreny dia ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Amen. Ajanoko hatreo. Hitanareo zay? Zavatra ho avy dia ambarany aminareo. Ny fanay masina no nampiseho ny fanay ratsy tao anatin'ilay olona. Ry havana tsy izay ihany no efa naseho an'ny tompo tamiko, fa efa nisy maro hafa ihany koa. Mety mbola hiverina eto aho anambara izay zavatra naseho an'ny tompo tamiko, izay azoko ambara ihany. Efa nisy ihany nambarako tamin'ny video efa elabe. Ny amin'ny hoe nisy olona hitako tao anatin'ny nofy, tsy ilay olona mihitsy no hitako fa ilay fanay ratsy izay efa maka ny plasiny. Mety mbola ho averiko eto izay video izay satria efa elabe ho anao izay mbola tsy naheno. Misy ihany koa mbola tsy nambarako ary mbola tsy vita video fa raha sitrapon'ny tompo dia ataoko izany satria ny tompo no mibaiko. Ny tompo no mibaiko. Fa raha tsy sitrakany dia tsy ho ataoko ilay video na ireo video. Farakaraka izay baikony fanay masina ihany. Amen. Ry havana, ny ten'Andriamanitra dia manambara ao amin'ny bokin'ny Efesiana momba ilay témoignage teo zany manambara ao amin'ny bokin'ny Efesiana 4:7-20 hoe amin'anaran'i Jesosy Tompo, aza manome toerana ho an'ny devoly. Amen. Ry havana, tokony isika tsy hanome toerana ho an'ny devoly. Amen. Ry havana mangalatra izy ary tiany ho ampijaliana any amin'ny elo ny zanak'olombelona. Ary mieritreritra ny fanay ratsy fa traminy isika zanak'olombelona. Any boky Matio manambara n'izany 2:17-20 ka hatramin'ny 10:20 miangavy ianao amaky ny teny satria rehefa manambara témoignage aho dia tsy manazava ten'Andriamanitra lavabe. Ry havana, eto i ten'Andriamanitra io dia manambarany amin'ny fanay ratsy izay noroaina zany tao anatin'ny olona anankiray dia iverina izy. Ary ny tenin'ilay fanay ratsy eo amin'ny 4:20 tapany voalohany dia mivaky toy izao amin'anaran'i Jesosy Tompo hoe, dia hoy izy, ody any amin'ny tranoko izay nialako ao. Amen. Ry havana, ny teny dia hoe ody any amin'ny tranoko izay nialako ao. Amen. Mieritreritra anie ny fanay ratsy fa tranony isika ka tokony hitandrina isika tompoko. Ho anao na iza ianao.
oka tena hitandrina raha mbola tsy vita delivrance ianao nefa ny delivrance manao ahoana moa ary olona manao ahoana no nanao delivrance anao satria misy ny olona atao delivrance dia ilay fanain'ilay pasteur na fanain'ilay olona nanao delivrance azy teo aloha no ao anatin'ilay olona izay atao delivrance. Mila tena mitady ny delivrance marina sy masina ianao. Mila tena mitady ny delivrance anafahany tomponao 100% ianao ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Oka tena hitandrina ianao amin'ny fanainao satria ny devoly dia tsy faly. Raha tsapanao ao anatinao fa misy fanahy manohatra, raha tsapanao fa misy fahakamoana anaraka an' Jesosy, raha tsapanao fa zay tianao foana no tianao atao, na koa hoe mbola miaina anatin'ny faharatsiana tanteraka ianao, dia oka ianao hitandrina fa mbola tsy tena ao amin'ny tompo izany ianao. Ry havana, ratsy ny fahavalo, mpangalatra izy, maro be ny fanahy voafatotra any amin'ny elo. Ilay olona nambarako teo dia mazava tsara fa ny fanainy dia voafatotra any amin'ny elo. Ka mila afana ny fanain'ny olona izay any amin'ny elo. Rehefa manaiky ny olona, tsy azo terena ny olona anankiray na iza na iza. Fa rehefa tapa-kevitra ny olona anankiray raha tsy tara ho iaho dia manafaka Jesosy. Satria safiditsika olombelona ny lalana izay hiafarantsika. Roy ihany no azontsika hisafidianana, dia fiainana mandrakizay na fahaverezana mandrakizay. Andriamanitra efa nametraka ny fiainana sy ny fahafatesana eo anoloantsika zanak'olombelona, ary efa niteny izy hoe apetraka eo alohanao ny fiainana sy ny fahafatesana, fa fidio ny fiainana mba ho velona ianao. Amen. Ry havana, fidio ny fiainana mba ho velona ianao. Tsy moramora ny lalana tompoko, tsy moramora. Sarotra ny lalana, sarotra. Tsy moramora ne ny hiditra any an-danitra. Ka raha te hiditra lanitra tompoko dia manetry tena ambany dia ambany, ahetreo ambany dia ambany ny tenanao, ny nofinao, ny mombanao manontolo, misaraha amin'izao tontolo izao, dia mandehana ara-panahy. Dia mandehana ara-panahy. Satria mila mandeha ara-panahy isika, fa tsy mihay intsony ny nofo raha te hiditra ny lanitra. Zay tompoko ny anio fa mifoaza dia mbola velona isika, satria tsisy intsony ny fotoana tompoko, tsisy intsony ny fotoana. Veloma tompoko. Shalom.